Ya, afatrapory ho an'ny lisany manokana ao anatin'ny GNZ. Za tsy miteny GNZ rehetrarehetra fa ialahy irery no resako eto. Ialahy zay mandefa message privé amiko anatin'ny compte Facebook isan'andro manao message privé amiko mandefa MP. Ino lesy ny antony menimena sainy lahy raha andeny amin'ny 13 mai zao. Anatevi-darana amin'ny tolona. Nga vitan'ny lahy rery ty tolona ty. Mahatonga ny lahy manilikilika anay mpanao politika. Za tsy miteny GNZ rehetrarehetra fa fa isaorana ny GNZ nanokatra lalana. Fa tadidivon'ny lahy fa GNZ zany rehefa nanokatra lalana efa saika maty momboka nareo GNZ efa saika maty momboka ny tolona nataonareo. Fa izaho anosy d'alerte, izaho mpanampaneny lakilosy, izaho no nisitona ny lakilosy an'ireo namako ao anatin'ny fitondrana zay tsy nahazo place tahaka ahy. Nampaneny lakilosy zao hitan'ny lahy hitaporiny lahy. Nampaneny lakilosy ireo namako zay tsy nahazo fitondrana, tsy nahazo place de regny no magnatevi-darana eny Ankianja amintsika miresaky zao. Ekipanay daholo no mameno an'io Kianja io sao de tsy hain'lahy. Ireo ministera rehetrarehetra amin'ny grevy reo ireo mpomba fitondrana amin'ny grevy rehetrarehetra reo namako reo. Ekipanay ao avy amin'ny fitondrana ka tsy tokony ahilikilikiporo'ny lahy olo. Zao teritra fidely razanapera tao miara-manonja pezitsy lerizy tia ahilikilikina koa ny mpanao politika. Tsy tianao ny député, tsy tianao Marc Ravalomanana, tsy tianareo reo olona rehetrarehetra mpanao politika eny Ankianja fa nagnenan'ny lahy GNZ rery ihany no hitondra ny firenena ty. Tadidivy tsara lesy fa GNZ zany tsy raha manana antoko politika ary tsy raha mpitondra firenena, tsy raha matianina amin'ny fitantanam-pirenena ny GNZ. Mpianatsy ny université nareo, bourse ny takinareo fa tsy raha hainareo zany mitondra firenena zany. Ka tsy tokony ialahy no hanao menasy pory ahy anatin'ny MP koa. Za tsy miteny GNZ rehetrarehetra fa ialahy menasy pory ahy no resahako. Mitondra titre GNZ lahy amin'ny MP Facebook ao milaza lahy fa GNZ ho kilatevan'ny lahy zao ho vonon'ny lahy zao raha tonga eny amin'ny Kianja eny. Aza resadresahana amiko lesy zany resaka colonel Patrick zany fa mpanao politika iny tsy raha colonel tsotsy iny. Raha ny colonel tsotsy iny tsy raha sako ny teny aniny fa mahampanao politika azy no anaovako ataka azy. Resaka politika ny anay ary fa fomba anay mpanao politika mifanaratsiratsy io ary tsy raha izy rery ihany no aratsiratsiko fa atsy amin'ny filoha Ravalomanana na filoha Herajaompiana na Rigasikara Fenoso na Risteny na rehefa ny Riso rehefa mpanao politika rehetrarehetra lesy mifanaratsiratsy fa androany zahay miady rapitso zay mpinamana satria zahay mpanao politika fa za mody miady zahay. Tsy tany lahy Ravalomanana sy roa lahy Ratsiraka iny, roa lahy Ratsiraka sy Ravalomanana nge miady fa mpinamana ihany izy aty aorina sady ny mpanao politika lesy fa za mody miady sao de tsy hain'lahy ka tsy tokony idiraporin'ny lahy ny aferanay sy colonel Patrick. Sao de gaga lahy mahita anay sy colonel Patrick raha pitso mpinamana be zahay ro lahy fanao selfie ka tsy tokony idiraporin'ny lahy zay ka imenisany porin'ny lahy. Mialatsiny Jesosy raha miteny ratsy mifona tompo. Mifona vahoaka malagasy raha mahita apôstôly miteny ratsy nareo pasteur fa miteny ratsy fa mahasoso pory ahy mihitsy trabe manao menasy pory ahy agnatin'ny Facebook ato ty. Mahasoso pory ahy tadidivon'ny lahy fa tsika rehetrarehetra reo lesy mitambatra no maharesy eny Ankianja ary mameno ny Kianja fa tsy tokony fanelikeliky tsika, tsy tokony nanao valana ankarona tsika. Mbola mandeha ny tolona ary mbola miamafy ny tolona amin'izao fotoana zao ka tsy tokony fanelikeliky tsika fa tokony hanao mitabe tsika tsy lany mamba akanga maro tsy vaky namboa. Ndao tsika hiresaina, ndao tsika hiaraka, ndao tsika hiray tolona, ndao tsika hanamafy ny heritsika satria samby mitaky ny tombotsoa tsika. Zahay avy ato agnatin'ny fitondrana mitaky place, ianareo mitaky bourse, mpanao politika mitaky seza satria samby te hitondra firenena koa zareo. Ka tokony fanampy tsika, tokony hiara-iasy tsika fa tsy fanao menasy pory. Samy miaraka eny amin'ny 13 mai tsika, samy mitaky tsika ny tombotsoa tsika. Ka tsy ialahy koa ny manesy pory anay. Avelao zahay hanao spectacle bojo eny amin'ny 13 mai. Mba te hanao spectacle bojo eny koa zay secrétaire ka tsy tokony menasy ny lahy pory. Mazava pory amin'ny lahy zay hafatsy pory amin'ny lahy.